أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. Tampitra ny volana Ramadan, fanaovana tsara ho an'ny mpino Islamo dia mitohy atrany, ary ny fanompoana Allahu Jalla wa Ala dia atrany amin'ny afahafatesany. Yaqulu subhana wa'bud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin. Ary tompoy tomponao Allah, ary atokany ny fanompoana anao rehetra ho azy atrany amin'ny fahatongavany fahafatesana aminao. Wa yaqulu subhana ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ianareo mpino, mataora ani Allah ianareo amin'ny fatahorana marina, ary oka anareo tsy ho faty afa-tsy anatin'ny finoana al-Islam. Izany hoe manaova ireo karazana asa tsara sy fanompoana izay nodidiny Allahu Jalla wa Ala ianareo atrany amin'ny fahafatesanareo amin'izay anareo ummati upino Islam. Noho izany rahalagana bafy, ny fifehezana agnatin'ny volana Ramadan no tampitra, fa ny fifehezam-bava kosa dia mbola mitohy. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallama izy nivola: man sama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami ad-dahr. Izay olona izy nifehy tamin'ny volana Ramadan, rehefa avy eo nampagnarany fifehezana anakenina izany amin'ny volana Shawwal, dia izy tahaka nifehy agnatin'ny taona anankiray. Fifehezana izay fantatsika amin'ny teny manao hoe 6 Shawwal. Noho izany aokany rehetra ifehy fifehezana anakenina amin'ny volana manaraka an'ity volana Ramadani ity, amin'ny volana Shawwal. Ny fifehezana dia sunna ihany koa isaka ny andro alatsinainy ary isaka ny andro alakamisy, ary ny fifehezana dia sunna amin'ny andro anankitelo isam-bolana, ary tsara izy raha ohatra atao amin'ny 13e ary 14e ary 15e, 13, 14, 15 isaka ny volana ato anatin'ny finoana al-Islam. Ny fifehezana androna Arafa, mamafa fahotana taona anakroa, taona iray lasa ary koa taona iray hoavy. Ny fifehezana amin'ny andro fahafolo amin'ny volana voalohany Muharram, amin'ny androna Ashura, dia mamafa ny fahotana agnatin'ny taona anankiray izay efa lasa. Noho izany aokany rehetra iaro ny fifehezana atrany amin'ny andro iainany iray manontolo, ary ho an'izay anagnany Allah tosa tamin'ny volana Ramadan, oka agnefa izany fa ny tosany Allahu Jalla wa Ala no mendrika indrindra efaina. Ripino namana, ny sala dia tokony utazomina mandakarivana dia lasa azany volana Ramadan, anakidimy izy nodidiny Allahu Jalla wa Ala, ary agny maro ireo karazana sala sunna. Misy ny sala izay atao aloha sy afara, any ireny sala obligatoire, ary ny sala izay tena tiany Allah aorian'ireo obligatoire dia ny sala amin'ny alla izay atao anakroa, ary miaraka amin'ny izany ny salatu al-witr. Iyon koa ireo karazana sala sunna maro samihafa. Ary na dia lasa azany volana Ramadan, olona dia tokony amoaka as-sadaqa mandrakariva, fa ny sadaqa dia mampahivagna ny fiaignana, mampitombo ny fananana, ary manome fahasalamana ny maghary, ary mamafa ny fahotana. Aokany rehetra mba ifampitsinjo mandrakariva, ifanome, ifampizara amin'ny kely sy ny be izay eo ampelatagnana, ary arovy az-zaka, ny fagnaboagna az-zaka amin'ny ero fanagnana izay eo ampelatagnanao ry apanakarena. Ary eo ihany koa ny fanompoana lehibe izay tanterana amin'ny 12 volana dia ny fanaovana ny hajj
amni tanon tumpo Allahu Jalla wa Ala ize ivurien iro panompon tumpo Allahu Azza wa Jalla amni toerana anankiray amni lamba anankiray ari am tentenena anankiray labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak. Noho izany eo atrany ny fanompoana miaraka aminao kan vakiho mandrakariva ny Kor'any, tsarovy mandrakariva Allahu Jalla wa Ala amin'ireo karazana fahatsarovana maro, mibeba mifona mandrakariva amin'ny Allah Azza wa Jalla mba adio ny vatagna amin'ny fahotagna rehetra, ary derao tompona Allahu Azza wa Jalla amin'ny alalan'ny at-tasbih sy ireo karazana adh-dhikr, ary mangata mandrakariva amin'ny Allahu Jalla wa Ala izay irina rehetra. Ataovy tsara ireo ray aman-dreny andro aman'alina, ary ireo fianakaviana ary koa ny ankohonana dia tokony atao tsara mandrakariva, ny mpiarabelona dia ampina, ary ihany koa tattaina amin'ny izay rehetra malalaka amin'ny avatany tsirairay. Noho izany ny volana Ramadan no tampotra fa ny fanaovana tsara ripino Islamo dia tokony otohizana mandrakariva ary fantara fa ny famantarana fa voarainy tsara izay natao dia ny fanohizana izany tsara izany aoriany ile tsara teo, fa ny fanaovana ratsy aoriany tsara dia famantarana fa tsy voaray ile tsara izay natao. Yaqulu subhana innal hasanat yudhibna sayyi'at, tena marina fa ireo asa tsara dia mamafa ireo asa ratsy, ary fahazoana contraire amin'ny izany ireo asa ratsy koa dia mamafa ireo asa tsara. Ka tandremo i shaitany efa vostro amin'ny izany fatotra izay namatorana azy noho ny fahalasany volana Ramadan, ka samia mangataka amin'ny Allah mba uvoaro amin'ny izany shaitan ary agnano ireo karazana asa mba ankalavitra ny shaitan amin'ny vatana, amin'ny fanagnana, amin'ny tokatrano, amin'ny ireo karazana dhikri maro samihafa, ary aokany rehetra iady mandrakariva amin'ny ratsy ho an'ny vatategnany, ho an'ny fianakaviana, ka ifampirisika amin'ny tsara atsika ary ifandrara amin'ny ratsy. Mangataka amin'ny Allahu Jalla wa Ala andray ny fifehezana izay nataotsika tagnatin'ny volana Ramadan, ary koa andray ireo asa tsara izay nataotsika, ary mangataka amin'ny Allah hagnitsatsika amin'ny tsara mandrakariva hatrany amin'ny fahafatesatsika, ary amalavala atsika amin'ireo karazana ratsy rehetra hatrany amin'ny fahafatesatsika mba usamby umaty amin'ny finoana Islamo atsika rehetra, ary amerina teny la ilaha illa Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت.